Tsy hoe fandaharana ny any aminay ity fa tany Andramasina tamin'ny sabotsy teo dia gaga be afaka tsara be ozoka ihany nefa tsy lavitra akory eto amin'ny misy anany misy an'ilay izy fa mandeha kely eo amin'ny adiny ray sasany eo ngambany dia tonga any. Ny antony nandehanako tany moa izany dia nisy namako nandeha naka vady teny dia ohatran'izao no nalehanay tany. Tsara dia tsara ny rivotra satria mandeha tongotra kely aloha izay vao tonga teny amin'ny tanànan'ilay razazavavy izay niampita tanimbary najana aty ravidavitra kely tary ny tomobila dia niakatra teny ambony teny izahay tonga teto amin'ity toerana ity naka an-drazazavavy. Dia tahaka an'izao izany fangataham-bady any amin'izany toerana ambanivohitra izany raha mbola tsy fantatrareo. Fanatrika ohatr'izao ny fianakaviana rotota dia raikitra ny kabary ohatran'ireny mahazatra ireny ihany vita amin'ny afo kitay tsara ny sakafo iny ny sotro zaraina dia ohatran'izao vary izay ny zaraina dia misy manome laoka tahaka an'izao isaky ny olona eny dia samy mipetraka eny dia iny fa tonga ny laokako dia tsy ny ambahamba moa fa tonga dia raikitra ity izany. Ny mpanambady moa izany dia miray vilia ohatran'ny mahazatra dia io ny laoka dia io ny vary dia nihinana dia tahaka an'izao moa izany misy tsy lanika any satria hitanareo ihany fa somary enjakenjana ilay taviny dia rehefa elaela izany ianao mihinana eo dia misy olona tonga manatitra ny fanampim-bary ho anao raha ohatra hoe mbola mila an'izany ianao dia araraka ao eo anatin'ny vilia fotsiny. Fa tena hafa mihitsy ry zareo ny sakafo vita amin'ny afo kitay tena ohatran'ny hoe ao tsara malagasy tsara. Dia raikitra moa ny fangalana sary fandeha maka sary ny olona dia lanonam-pahavaratra moa izy ity dia nitsoaka orana izahay dia izay ny fandarana aty aminay.